raha omeko ohatra zao ty hoe ty zao nakasary tamin'ny 10/9/2024 teny rendez-vous angalan'ny permis zany 20/5/2025. Eritony taorian'ny fahafahana fanadinana sy fikarakarana ny antotan-taratasy vao ivoaka ny fahazahon-dalana mily na ny permis biométrique na nivon'ny SIM na ny centre immatriculateur eny Ambota faravaingany. Niezaka nanatona tompona andraikitra teny an-toerana androany nanontany ny fizotry ny famahana ny olana fa tsy nisy afaka nandray ny mpanao gazety. Olany amin'ny fanomezana carte grise sy permis biométrique izay efa ho Eritony na izao. Nandritra izay fotoana maharitra izay vonjo maika ary vonjo maika hatrany no nomena ireo mpila raharaha. Noho ny fahasimban'ny fitaovana vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra no isan'ny nolazaina fa antony tamin'ny volana febroary sy marsa 2024 ka io tsy voavaha mandrakandroany io. Niditra amin'ilay manara-penitra ny fitondram-panjakana ka io tsy voafehy io. Olana izay ny olona manana fiara ireo navita fianarana familiana ka tokony isitraka permis hatramin'ireo auto-école misedra ny fahasahiranana. Tokony améliorena kely angamba ny ao amin'ilay resaka délivrance sy ny respectena ny rendez-vous de délivrance ary somary misy efehany aty amin'ny asanay auto-école le satria ny olona mitsiriry ny mba hianatra sy anana zany permis de conduire zany dia manana fisalasalana eky le permis raha tsisiko eritaona vao azoko alors rehefa misy mihitsy permis vao hianatra dia misy fiantraikany aminay auto-école le zay izahay anisan'ny école be masoka reny indrindra amin'ny resaka fampianarana rehetra kanefa dia mitsitaitaiky amin'ny mpianatra ty aminay ary nefa n'izay dia sady mampiasa matériel no mampiasa mpiasa maro anisan'ny orinasa misy dépense kokoa zany zay misy charge fixe mafimafy kokoa. Ka zay moa maha vonjo maika azy zany dia manombatomana ny ao amin'ny foibe toerana hoe ataontsika ohatra hoe embolana amin'ny faharetana ohatra ka raha tonga le embolana mbola tsy mivoaka le tena carte biométrique dia iny le hoe avozina le fanentanana ny mpianatra hoe alao mianatra auto-école mahay an'le lalàna ny fifamoivoizana dia mahazo an'le fahazoan-dalana rehefa avy eo Isan'ny antony ity olana amin'ny tarazoka ity noho ny tsy fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny fanaovana sivana sy ny fifantenana ary ny fifaninanana amin'izay orinasa na olona mahazo ny tsena iandraikitra izany ary io iara-mahita io ny vokany. Fa manana ny olana izay takina faran'izay aingana ho ny tompony andraikitra eny anivon'ny auto-école. Fangatahanay ety anivon'ny auto-école sy fangatahan'ireo mpianatra dia mba hamerenana amlonya ny famoahana ny permis biométrie mba hisorohana an'le hoe lany validité zany le permis provisoire dia andeha hiverina any amin'ny SIM indray milahatra dia hiverina anovana indray dia ny fangatahana zany mba hijerena vahaolana maika sady maharitra ny amin'ny fanamboarana le permis biométrie. Raha ho anay manokana be dia be ny mpianatra avy lavitra avy any Farafangana avy any Andapa hanao permis de conduire fotsiny ny atongavany eto ny hipetrahany eto Antananarivo dia raha ohatra ka zany ka hoe vita le permis de conduire le mpianatra tonga ny fepotona izay mahalany an'le permis provisoire dia lasa miverina miakatra ty indray zany le mpianatra hiverina hanolo an'le izy. Raha hiverenana nahitana olana efa antaonany maro ity fidirany centre immatriculateur amin'ny biométrika ity tany amin'ny taona 2017 tsy nanaraka ny fenitra izany rehefa nisy malagasy nahazo fahazahon-dalana mily teto an-toerana ka nitondra izany tany ampitan-dranomasina. Rehefa nojereny mpitandro filaminana tany an-toerana tsy namoaka na inona ilay QR code nipetraka teo amin'ilay permis biométrique. Taty aoriana nisehoana olona saika ho isam-bolana teny anivony ity sampany raha ity ka nahatonga ny filaharam-be nanomboka tamin'ny 2 ora maraina fivezivezena sy ny maro hafa izay nanomevahana ny kolikoly. Amin'ny volana martsa izao no hiverina amin'ny laona ny fanomezana ny carte grise sy ny permis biométrique araka ny nambarana ny tompony andraikitra teo anivon'ny SIM andrasana izay ho fahatanterahana izany.